Mila hitarina ny daty fandrotsahana ny tota taratasy-pifidianana ben'ny tanàna hoe Andria Matorady Raparahoelina candidat ao ben'ny tanàna am-perinasa ao Ampitatafika. Na izany aza nefa dia mila olona mandoetra mitaky olona mahavita azy izany filatsahako fidiana ben'ny tanàna izay. Manao antso amin'ny tompona andraikitra ihany koa fa navadika eny anivon'ny distrika ny fanaovana légalisation sy ny certification izay mbola tafiditra ao anatin'ny fahasarotany fanomanana ny tota taratasy-pilatsahako fidiana ho hatrany ity ben'ny tanàna ity. Na izany aza nefa dia nandritra ny fandraisana ny fanatsarana ny EPP Mbomahitsy eo anivon'izany commune Ampitatafika izany no nanambarany ity farany fa anisan'ny rola arana nandritra na ben'ny tanàna azy sy ity manday ity ny lafiny fanabeazana. Anisan'ny nahazo OCEGP efitrano fianarana indrindra izy ireo dia ny CEG-ny fihavanana. Fanamby ho amin'ny fotoana manaraka dia ny fananganana ny université teknika ho hatrany Irado Raparahoelina Mariana moa fa dia mampisiny tsy misy ny fitantanana ny commune araka izany tsy misy ireo raha tsy misy ny fampandrosoana ho hatrany ny fanazavana nentina Andriamatorady Raparahoelina. Fokotany telo amin'ireo fokotany 13 ao amin'ny commune Ampitatafika isisany tsy manana EPP raha ny fantatra ny efa mitady ny mpiara-miombinantoka ahafahana mahazo izany ny ben'ny tanàna Rado Raparahoelina. Mariana moa fa ny fanavaozana ny EPP Mbomahitsy Ampitatafika dia vokatry ny fiara-miasa tamin'ny Alliance Club Tananarivo Iarivo. Le manao ben'ny tanàna zay ny tena antony satria misy fampandrosoana ohatr'izao mahafinaritra dia hoe mampisiny tsy misy zay ny tena mahafinaritra fa raha hoe mamatam-bolona fotsiny tsy dia mahafinaritra loatra fa le défi mihitsy hoe tsy nisy teo any dia atao misy zay zany ny tena mba tena tanjo ny commune Ampitatafika na lalana io na sekoly ohatra hoe tsy misy an'izany hoe CEG zao ka eto Tsimondrano maharesy ny efitranon'ny commune Ampitatafika be salle de classe indrindra eto dia zay le hoe mampisiny tsy misy. Dia ny lycée public teto koa tsy nisy raha tsy tao anatin'ny premier mandat-nay fampanantenana ny ben'ny tanàna tamin'ny taona 7 efa misy le lycée public efa misy mpianatra 970 isa dia mampanantenana tsy misy hoe mbola tsisy le lycée université technique dia atao tsy maintsy misy io satria raha mitozakozana eo fotsiny lasa mahakamo le mitantana an'le commune fa lasa neo ihany no atao miodikodina eo fa le tena tsy mampisy misy ary le izy tsy mahazo an'le famatsim-bola dia miady mba mahazo famatsim-bola dia iny zany tena mba mahampatory tsara iny zay tena mahafinaritra amin'izy. Kilometatra toratady zany ny lalana misy eto amin'ny commune Ampitatafika dia 20 kilometatra eo zany tsy vita pavé amin'ny lalana efa misy dia angatahantsika ny tompo mba ho vita daholo ny azo antoka aloha amin'ny taona manaraka iny faravakely mahazo 4 kilometra aloha amin'ny taona manaraka iny zay ny azo antoka. Le taratasy aloha nasarotina be satria tamin'ny za candidat nanohana solombavam-bahoaka teo dia heritaona ihany ohatra nihetra tamin'ny nalaina tamin'ny député teo ity zany tsy maintsy 3 taona dia ity koa zany mbola nasarotina koa natiana nasinany ty hoe certificat de nationalité malagasy ty dia ohatra ny mampanontany tena hoe tsy mifampatoko ve mpitondra satria le izy raha mamoaka an'le karam-panondro tsy ministèren'ny intérieur ve ka izy io hoe ministère tsy eto Madagasikara ihany dia ohatra mifantanitany zany fa izy ny vin'ny olana dia lasa le candidat théorina ny lasa misedra ny liste dia sarotra maka ny lizy ny conseil anay zao anatin'ny liste amin'ny latsinainy ariva vao azo le certificat de nationalité malagasy tena sarotra mihitsy maka ny lizy dia nefa le karam-panondro efa karam-panondro malagasy nefa rano raha io no mitody azo hitarina lavabe ne io tena mangataka mihitsy ny hoe aloha alavana le fempotoana hikarakarana an'le dossier mba hahafahan'ny olona rehetrarehetra mifaninana satria samy mba te handray anjara amin'le fitantanana ny firenena ny tena zay no atao hoe le fanapahan-kevitra miovaova kely aloha raha tamin'ny voalohany dia hoe ny lisitry ny ben'ny tanàna rehefa lany ny ben'ny tanàna dia tonga dia lany daholo ny mpanolontsainao aminy dia avy eo indray asisinany zany hoe tsy démocratie hono zany nga tsy efa suffrage universel loko efa démocratie ne zany rehefa lany le ben'ny tanàna ko vahoaka ne no mifidy azy dia efa démocratie zany fa lasa manao texte be da be zany tsika eto Madagasikara tsika kosa aloha raha texte anesana dia tsika mipanakarena indrindra
zany fa le izy lasa manahirana ka aleo alavana le izy be da be manana olana am'le hetra le vola hoentin'le olona mihitsy ny sahirana fa na izanykadizany kosa aloha raha mitantanantanàna kosa aloha mba mila hoe bon citoyen kosa aloha tsy de tena hoe mifanjakana foana no médecine na ny siny foana no médecine fa ny olona irotsaka zany kosa aloha mba mila olona mandometra